manana fahalalana fotsiny ve sa mampiasa ny fahalalana ananana? Fanontaniana mipetraka amiko sy aminao zany a, inona no misy antsika? Aiza ny toerana misy antsika amin'izy ireo? Amin'ity fandarina university no anasako anao indray anaraka an'izany a, ary homban'Andriamanitra ny isika ahafahantsika manombana ny tenantsika sy manatona an'Andriamanitra indray. Falifaly indray miaraka aminao ary ara-baina ampitsikiny ianao satria nampian'Andriamanitra isika dia afaka miaina an'izao fotoana izao indray afaka manokana fotoana iarahana aminy. Ao anatin'ny lohahevi-dehibe moa isika momba ny fahotana sy ny filazantsara ary ny lalàna. Mialohan'ny hidirantsika amin'ny anio ndao hivavaka isika. Andriamanitra tsara indrindra, misaotra betsaka ny amin'ity tombontsoa ananana ity, ny fahavelomana, ny fisainana. Ampahirezo zahay izao ary aza vela ampiditra fa tsy ny sitraponao ao anatin'ny fisainana. Dia mitenena aminay fa meno anao izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Manana fahalalana fotsiny sa mampiasa ny fahalalana ananana? Ny ankabeazan'ny tanora dia maniry hatakatra hatramin'ny fianarana faratampony ary tena andaniana fotoana, andaniana ny hery rehetra ny anaovana an'izay. Fa izao kosa rehefa azo ny fahalalana, azo ny mari-pahaizana ka tsy ampiasaina izay dia mitovy lenta amin'izay tsy nandrayana izany ihany. Ary eo indrindra no ampieritetana antsika araka ny tenin'ny soratra masina, mahafantatra ary manatanteraka. Izany no andrasan'Andriamanitra amintsika. Ny Mateo 7:1-20 moa dia miresaka amintsika ny soratra masina. Dia hovakiantsika izy io. Mateo 7:1-20 izao no voalazan'ny soratra masina mba hampazava azy kokoa amintsika arak'izay nambaran'i Kristy amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tomboko tomboko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra. Maro no anao amiko amin'izany andro izany hoe tomboko tomboko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va zahay, ary tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao va zahay, ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao koa va zahay? Ary dia ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatra akory ianareo, hatr'izay miala amiko ianareo mpanao meloka. Izany no avy amin'ny Kristy dia mila mieritreritra zaho ianao hoe aiza ny toerana misy antsika? Mahafantatra fotsiny sa tena manatanteraka arak'izay fantatra? Ny momba ny fifandraisana moa zany no tena resahan'i Jesosy ao amin'ny toriteniny teo an-tendrombohitra. Ary ao anatin'izay fifandraisana izay ny voalohany indrindra sy manan-danja indrindra dia ny fifandraisako amin'Andriamanitra, ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Ny faharoa izay tena mbola manan-danja ihany koa nefa dia ny fifandraisako aminao, fifandraisantsika mpiara-monina, mpiara-belona izay natao hiara-miaina. Efa niteny ny tompo teo fa tsy izay rehetra miteny hoe tompoko tompoko amin'ny Kristy dia hoe eken'Andriamanitra izany. Ary eo indrindra no mampieritreritra antsika satria na izaho izay miteny, na ianao izay miaino, na isika rehetra mety samy efa miantso an'i Kristy ho tompo ary mametraka mihitsy hoe izy ny tompoko, kanefa izaho sy ianao tsy inona, mety tsy manaraka an'izay lazain'ny tompontsika akory, dia mety ho azontsika io didim-pitsarana lazain'i Kristy hoe tsy fantatra akory ianareo, fa tsy izay rehetra manao tomboko tomboko aho izy Kristy dia milaza fa midika fa manao ny sitrapony. Misy izany amintsika zanak'olombelona, mila mandiny teny isika fa misy amintsika zanak'olombelona izany mahalala an'Andriamanitra nefa tsy manao ny sitrapony akory. Ary izaho ny voalohany mandinika ny tenako amin'izany. Ampirisihako koa ianao mba handinika ny tenanao hoe sao dia tsy tena mahalala an'Andriamanitra akory nefa izaho mihevitra fa hoe kristianina na hoe zanak'Andriamanitra. Fa zava-dehibe izany ny fikatsahana fahalalana eo amin'ny fiainana. Kanefa mihoatra lavitra noho izay dia raha vao tsy manova asy ianao io fahalalana ny katsahana io dia zava-poana. Ary mila manamafy ny fanoloran-tenantsika ho an'Andriamanitra isika. Mila manamafy ny fiarahantsika mandeha amin'Andriamanitra isika tahaka ny Enoka niara nandeha tamin'Andriamanitra tamin'ny androm-piainany rehetra. Asaiko ianao andao isika hanao an'izany fa izany no andrasan'Andriamanitra amintsika izay ilay hoe manatanteraka. Ny Jaona 7:17
milaza toy izao ny soratra masina ny anaran'i Jesosy hoe ary zao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao. Izany no atao hoe fiainana mandrakizay. Izany hoe nambaran'i Jesosy eto izany ny fepetra ilaintsika azona miditra any an-danitra, azona ny fiainana mandrakizay. Inona ilay fepetra? Ny manao ny sitrapon'Andriamanitra ankoatran'ny hoe mahafantatra azy. Mahafantatra an'Andriamanitra ary manao ny sitrapony. Tsy haintsika amin'ny manao ny sitrapon'Andriamanitra raha tsy fantatsika aloha Andriamanitra. Hoe misy patron anankiray ve dia hoe tonga dia ataoko fotsiny ny sitrapony izy ary tsy fantatro. Tsy hanao an'izany ianao. Ary izay zany ny teboka manan-danja indrindra sy fitakiana ara-drariny indrindra hoe mahalala an'Andriamanitra, manao ny sitrapon'Andriamanitra. Dia ny ray aman-dreny afaka maneho amin'ny zanaka hoe tiako ianao ry zanako, kanefa tsy teny fotsiny fa asa. Porofona amin'ny alalana asa izay. Dia ohatran'izay koa isika, maniry ianao ny sitrapon'Andriamanitra, tena porofona amin'ny alalan'ny asa mihitsy fa Andriamanitra efa nameny sitrapony ho antsika ary naseho ny asan'ny fitiavana antsika. Dia izao andao ekena fa ny sitrapon'Andriamanitra ny tena tsara indrindra amin'ny fiainantsika. Ekena izay. Fa tsy hoe ny izay tiako atao no tena mety amiko. Izany hoe ny valy tokony asetrintsika ny sitrapo sy ny fitiavan'Andriamanitra antsika izany dia ny fankatoavana vokatry ny fitiavantsika azy ihany koa. Tsy anteriny ny fankatoavana fa tena ahitana taratra ny toetram-pifandraisantsika amin'Andriamanitra izay. Andeha avelantsika hanovantsika ny teniny. Rehefa tsy manao an'izay io teniny io, tsy avelantsika hanovan'ny fiainantsika, ny mombantsika, dia mahalala azy fotsiny antsika fa tsy amin'ny fahafenony ary tsy manao ny sitrapony akory. Ary mety hiatra ilay teny izay notenenin'i Kristy tetsy ambony. Manasa antsika Jesosy, sokafo ny fontsika, handray azy. Sokafo ny fonao, sokafako ny foko, handray an'i Kristy. Raisina ho toy n'inona izy? Ho toy ny mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana. Ary ho toy ny mpifandray akaiky dia akaiky indrindra amintsika, manoro lalana ho amin'ny tsara. Tsy nataon'Andriamanitra tsy ambaratelo izany trafim-panavotana izany ka hoe izay mahalala ihany ny voavonjy. Fa natao fantatry ny rehetra izany amin'ny fandinihana ny soratra masina. Dia ny teny avy amin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra. Saiko ianao handalina mandrakariva ny soratra masina, andao hivavaka isika. Tompo malalo, misaotra indrindra fa ianao milaza aminay izay tena tokony atao dia tsy ny mahalala fotsiny fa ny mampiasa ny fahalalana. Ary izany indrindra no andrasana aminay, ahatonga anay andesy hamoa araka ny fiantsonao anay. Ampahirezo izay hanao an'izany, aza vela anao tsinotsinona ny teny efa renay izay mahakasika ny tokony atao, ny sitrapon'Andriamanitra, fa tena manaiky ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanay izay ary sitrakay ny hanatanteraka azy. Io zaho tia namako toy ny rehetra izay manaraka mba hanana izany fanapa-kevitra izany amin'ny fiainana sy hahatanteraka azy amin'ny alalan'ny fanampian'ny fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.